Lamatoa ty zany le zaza lamatoa zay noheverina fa nanana ny fahendrena tao an-trano ary nononoty izy ka mby teo akaikin'ny trano dia nandre zava-maneno sy dia ary ny antso ankizy lahy anankiray izy ka nanontany zay anton'izany zavatra zany ary hoy ilay ankizy lahy taminy tonga ny rahalanao ka namono ny zanak'ombona fany rainao satria efa tafaverina somatsara ato amin'izy dia tezitra izy ka tsy netiniditra ary nivoaka rainy ka nampandroso azy fa izy namaly ka nanao tamin'ireny hoe indro izay ely zay aho no efa nanompo anao ka tsy mbola nandika ny didinao na dia indray mandeha akory aza nefa izao tsy mbola nomenao na dia zanakosy aza mba hifaliako amin'ny sakaizako fa raha vao tonga kosa io zanakao io izay efa nandany ny fanananao tamin'ny vehivavy zanga dia namono ho azy ny zanak'ombona fa ianao ary hoy iray ny taminy anaka ianao hoe toampoko mandrakariva ary ianao avokoa izay rehetra nanako fa mety ny mifaly sy miravoravo fa ity rahalahinao ity efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray. Amen. Ho jerentsika ny toepo lay zanany lamatoa ny tsara marina ety am-piandohana le rainy ny fondrainy dia sady tsy nanariny zandriny ny tsy nanariny zokiny miverina ny zandriny dia nitsenainy ny tonga ny zokiny dia nivoaka izy nitsena ny zokiny tsy nanana tombo sy ala fa ny fitiavany dia tafatoetra maneho ny fitiavan'ny ray ny fitiavan'i Jesosy tsy mizatavan'olona tokoa fa manome ny masoandro sy ny rivotra ho an'izay mety ho tia azy sy izay mety ho tia azy izay tsy tia azy Iova ho tia azy le fony le ray ny ao anatin'izany zany dia ny fontsika ny mila amboarina satria ny fitiavany tsy miova zany nampaharetany famindrapony ny fitiavana izy be famindrapo izy tsy miova izy ho maly sy anio ary mandrakizay fa teto tsy nasiany tombo sy ala fa nyraisiny mahazanaka azy avokoa na lay faralahy na lay lamatoa manoloana an'izay nefany tsy niray fo tamin'ny rainy lay lamatoa izay mety toepontsika koa indraindray fialona na fahatezerana manoloana ny fahombiazana anankiray na kely fotsiny ary dia averintsika ao amin'Andriamanitra tsy maninona mahatsapy ianao hoe tena hoay zany tokoa moa za dia tsy hoe manafokafiny ianao hoe za tsy manao an'izany nefa ao anatinao ao zany tena misaina be hoe tena ahoana koa ary mahatonga amin'ity ohatry ity nefa za tsy manao an'izany fahitan'ny tompo dia averintsika ao amin'Andriamanitra izay fahatsoran'izay tia tompo tena mbola mialina be misy ahy toepo tsy ananako zany nefa tiako ananana mila tonga etaeta afandray aloha raha tsy hiova mihitsy ianao fa miova ianao amin'ny anaran'i Jesosy lay fahamarinana maninona moa tsika mila miova maninona moa tsika mila miombony maninona tsika no manan'Andriamanitra tokana zay tokony ho tompona amin'ny alalan'ny teniny teny fahamarinana zay tokony ho ekena sy anitsiana sy iainana ny aty anatitsika satria no harintsika voalohany tsy ho lavitra n'Andriamanitra Adama sy Eva raha no harina ka nisitaka tamin'Andriamanitra dia nikorotana ny fiainana ary izay no mampilamina ny fiainantsika izay mahatahiry ny fiadanana izay efa napetraka-Andriamanitra atao anatitsika tononona ny fiadanana mety mbola tsy mahatsapy ianao dia hoeto amin'Andriamanitra izay fahatsapan'izay izay le fahatsorana ohatra ny tononona foana ny fiadanana fa aiza ary tena miatrika amin'ny fiainana ohatra mbola tena tsy zany tompo aiza ho aiza ahoana ty tsy fiadanako ty fananako tsy fananako fiadanana ty ahoana hoetiko eto aminao izany ny fiombonana sy fiarahana amin'Andriamanitra fa tsy hijoro sy aneo hoe miadana ivelany fa mikorotana anatiny tsy maninona mianatra tsotritsika dia alao iseho amin'Andriamanitra tsy maninona afaka miresaka amin'ny olona zay
afaka miresaka amin'ny pasteur ianao, afaka miresaka amin'ny loholona ianao. Hoe tena pasteur zao ny fahatsapako za tena tsy manana dia afaka miara mivavaka, afaka mitondra an'izany amin'ny eo amin'Andriamanitra. Ary raha tsika mangataka zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra dia manome sy omeny izany. Amen. Verina atao amin'ilay lahy matoantsika. Ilay lahy matoa ohatra ny manana endrika hoe tanteraka sy mety amin'ny ivelany kay misy an'izay toe-po anaty izay. Fiombonantsika amin'Andriamanitra tsy fety, tsy refesina amin'ny fahatsarantsika ivelany na amin'izay fahaizantsika manatanteraka ny fadimpontsika, fa melohany zavatra rehetra fo manatanteraka sy manompo an'Andriamanitra amin'ny tokony ho izy arak'izay tian'Andriamanitra. Ny olona mahita ny ivelany fa Andriamanitra mahita ny fo, ka tsy refesina amin'izay. Izay zao ohatra hoe tonga maraina manao installation, manao inona dia hoe tena mikofokofoka be mihitsy le pasteur fa tena vitany daholo ny zavatra rehetra, fa raha ny toe-po hoentina manatanteraka an'izay dia tsy mikoty eo amin'Andriamanitra. Fa tadidina mandrakariva, aiza ho aiza ny toe-poko manatanteraka zavatra na hoe fanompona anankiray eo mason'Andriamanitra. Ka tsy ho tia lahy matoa ity izay mety amin'ny endrika ivelany, mety tena hoe manatanteraka, tena voafehy daholy, voagéré, na hoe vita inona zany? Ainy avokoa ny mametrapetraka an'izay mety asa napetraka ny rainy azy tao an-tokantrano na tao amin'ny tanàna. Fa rehefa tonga trangam-piainana anankiray dia teo nahitana hoe mila sitrano ty lahy matoa ty. Fa nisy fialonana, nisy fahatezerana, izy mety nametra an'izay fisiny izay teo amason'ny rainy hoe tena niasa sy nanatanteraka ny zavatra rehetra, fa ilay toe-po nisy singandady nandavo ny vosotra. Tsy ho izany aneny fiainanao, fa ianao lay tonga mahatsiaro tena sy mijoro anatrehan'Andriamanitra hoe zao ny fahatsapako ato anatiko. Noho ny amin'ny fahamarinana ny teninao dia mbola misy teboka, mbola misy afinafina anipoko any fa hoetiko eto anatrehanao mba ho tanteraka tokoa apety ny fiombonantsika, apety sy ho amin'izay fa fikolokoloana ny fiombonantsika amin'Andriamanitra izay. Ozy ilay lahy matoa teto, za ozy izy nanompo anao, tsy mbola nandika ny didinao, dia mampatsiahy any Samsona zay Nazariana sotra tompoka, Nazarita zay nizara natao anatin'ny lalàna sy didy, hoe tsy manao an'izao ianao satria natokana ho an'Andriamanitra, fa tsy tao ilay fiombonana sy ilay fo niombona sy nanome toerana sarobidy kokoa ny amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra noho ny zavatra ny ainana. Nefa ny ilaina dia fo tafaraikitra sy tafiombona amin'Andriamanitra manatanteraka sy maneho an'ilay toetra. Lasa ohatran'ny hoe niterena tao anaty didy, lasa fahazarana ka tonga fiainana, fa tsy izay. Izay le lahy matoa teto tsy mbola nandika ny didinao na dia indray mandeha akory azy, nefa izao tsy mbola nomenao na dia zanakosy azy mba hifaliako amin'ny sakaizako. Mampatsiahy ny teny ny amin'ny toe-pontsika miatrika sy maneho sy miaina izay toetra tian'Andriamanitra hiainantsika. Amen. Inona koa ny azontsika tsoahana ao anatin'ity lahy matoa ity? Tsy nanana ny fondray izy, aokantsika ngetaeta ny fondray, tafiombona tanteraka.
aiza izy teo. Tonga ny alina izy indray saika tsy tiditra ao an-trano nefa izy ilay no heverina nanam-pahendrena tamin'ny toetra mandrakariva tao an-trano fa le fahalazay niala an-trano ka niverina iny nanapa-kevitra hiverina indray amin'ny fitiavana voalohany sy ao amin'ny trano ny rainy tandremo so dia endrika ivelany ny toerantsika ao amin'ny tranon'Andriamanitra na hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra na hoe ho amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra fa tsy latsapaka ao am-pontsika ny fiovana sy ny fanatanterahana an'izany. Tezitra izy, saika tsy hiditra indray ary izy. Okenao, tsy naman'izay tsy hiditra. Tsy naman'izay miembotra fa mitoetra, demeurer, mitoetra mandrakariva eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia nahitsy ny rainy moa izy. Ianao nge teto amiko foana izay rehetra anahy dia anao. Izay rehetra aniray dia anao. Fa aoka ho toe-po sy ho amin'ny fanompoana mendrika tokoa ho amin'ilay fiombonana izay andrandraisika sy ho fiainantsika isan'andro zany. Ndao tsika hitsangana dia andray mpanompon'Andriamanitra rehefa aveo fa hivavaka tsika. Tompo tiany foko etiko eto anatrehanao. Ianao no mahafantatra. Ianao mahita fanahy masina ampatsiahanao ny anem-pona ho any. Ny amin'izay mety mbola singa kely. Ataoko hoe singa kely tsy ahafahanao tena malalaka tsara ao amin'Andriamanitra mba ho tanteraka amin'ny fiombonana. Move tafaradalana ny roa raha tsy efa nifanaiky. Misy ny fifanekenao amin'iray ary misy ny fifanekenao aminao manokana mba hanaisotra izay teboka mainty manoloana ny fahazavana lehibe an'Andriamanitra mba hiaisotra sy ho afaka. Raha misy zany dia fonay ao amin'Andriamanitra ary miverena vaovao indray tiany foko Andriamanitra. Ohatra mbola misy fialonana, ohatra mbola misy fijery masika, ohatra mbola misy fisainana tsy madio, ohatra misy fiteny tsy maontina araka ny sitraponao ato anatiko. Androany Andriamanitra dia ifonako eto anatrehanao zany. Ifonako eto anatrehanao. Mety misy fankafizana noho ny feon'ny nofo sy ny filan'ny nofo, ny amin'ny tity kely, ny amin'ny maso mitsipalipalitra ety sy eroa, fa tsy mifantoka amin'izay vady nomenao. Andriamanitra ity manatona anao. Ianao ny mahalala sy ny mahafantatra ary tia koa manaiky ny amin'izay atsikafinao ato anatiko. Iavao zanay tokoa amin'ny sainay zany ary tsy andehananay araka ny fanaon'izao tontolo izao, fa ianao no hanafaka tompo. Mifony zay ny amin'izay rehetra tsy araka ny sitraponao ary tena te hiala, te hanaisotra, te hadio, te hanana fiombonana sy firaisana tsotra, tsy akinafinafina, mangarahara ao aminao zay Andriamanitra. Raha ianao nge dia mahafantatra sy mahita ny momba anay rehetra fa izay mitsotra ny fahotany eo aminao dia izany tena ilainao. Androan'ilay Andriamanitra dia aoka ho fo vaovao afaky ny mifandray sy iray fihevitra, iray sitrapo aminao ny foko androany. Tompo tsara indrindra. Raha ianao no anafaka dia afaka tokoa izay tsirairay avy. Tahirizo izay Andriamanitra. Aoka ho fahatsiarovan-tena isa-minitra isa-tsegondra hieveranay miaraka amin'ny fiasa sy ny fanampiany fanainao masina ato anatinay mba hamindranay tokoa, hieveranay ny famindranay, hieveranay ny fiainanay amin'ny atsipiriany amin'ny fotoana rehetra izay omenao mba ho voninahitry ny anaranao, mba ho marina tokoa fa voavoatra amin'ny asa tsara rehetra izay ary ho vavolombelona iseho ny fahatsaranao. Tsy izay no inona fa mitoetra mpanitretena manoloana ny fahatsaranao sy ny fahaiza-manaonao. Dia voninahitra ho anao rery any Tompo amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kera avy any Nazareta. Amen. Andao tsika hitehaka mafy be ho an'Andriamanitra dia andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Tain'i Jesosy Tompo.
azo toerana tompoko dia manona ny araba mbampirarian-tsoa antsika tsirairay avy indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ilay velona masina manan-kery avy any Nazareta. Anio dia sekoly mpamaolana efa fantatsika tsara. Olona maromaro tao amin'ny fanompoana ary efa nivaly izy ankehitriny dia mahafaly any izarany izy aminareo. Amen. Ny zavatra matetika sady remarqueko kely zany rehefa mandray fanasan'ny tompontsika satria anisan'ny fiombonana lehibe ny firaisana latabatra amin'ny tompo zay matetika moa ataontsika isaka ny sabotsy ilay izy ary eo anatin'izay misy fotoana koa moa ny tena asaina fiangonana isan-karazany dia eo ampandraisana fanasan'ny tompo dia manana ny remarque ty amin'izay ahako. Ity remarque ty dia zavatra efa fataoko ihany taloha fa saingy hitako ilay izy dia rehefa namaky soratra masina sika nazo révélation dia nahita vahaolana tao anatin'ilay izy. Zao ny zavatra remarque hitako. Rehefa mandray fanasan'ny tompo zahay mety nareo koa angamba dia montina be daholo tsika eo ampinanana azy. Tena retsika ny katolika tsy ratsy akory zay ka tsy le fietsika ny olana nga koa moa tsika raha ivanitika eo mety ho gaga ny olona finariny ataony reto fa raha fantatsika ny révélation na ny zava-miafina ao ambadiky ny nofony Jesosy sy ny rany Kristy. Amen. Dia mety tsy ho tafapetraka amin'ny toerana ianao amin'ny fotoana takatra ao izay zavatra izay. Ny zavatra matetika mahazo antsika na dia kristiana efa nanompo ny tompony nandritra ny taona maro aza dia misy zavatra ohatr'izao mamatotra antsika any. Mare tenin'Andriamanitra tsika be dia be ny révélation rentsika fa misy ady mangina any anatintsika any. Ohatrany hoe fa maninona raha ny tenenin'ny pasteur ohatr'izao ilay izy nefa nataoko ilay izy nefa ohatrany tsy mety ilay izy. Za mihitsy ve ny misy problème sa ny finoko ny mbola tsy mitoetra tsara sa ny fahalalako ny mbola tsy ao tsara sa sao dia tokony mbola makany pasteur mihitsy ara dia mila hosora menaka mihitsy ve za ty dia be ny zavatra mifamezivezy anatin'ny saintsika ao sao dia mila délivrance matanjaka ary aty dia anika misy fotoana tsy manana stabilité tsontsika ao anatin'ny fanompoana fa te hivezivezy satria tsy mety mivaly olana ny ainantsika nandritra ny taona maro na dia nanompo an'Andriamanitra azy ianao ataonao vavaka fifadikanina mandehanao atendrombohatra vonjenao séminaire alefanao tao zao zavatra rehetrarehetra zao ny FM radio rehetra moa fa tapitra enonao daoly fa ny eo ihany. Za ty ilaza aminao raha nisy pasteur mpitety fiangonana za alleloia fa tehiteny aminao fa tsy diso lalany ianao nanaraka ny tiasa fanompony ty. Amen sa sy amen. Tsy mandoka ny asa fanompona ary tsy mandoka ny pasteur fa nahita zavatra be dehibe tany ivelany tany. Amen. Dia nahita hoe tena raha misy fampianarana momba ny atao hoe fahalalana ny miditra n'izany hoe tena fitiavan'ny Kristy sy fanetretena araka ilay nitenenin'ny pasteur teo alleloia dia ngamba mahita bobaka be dehibe anao ato amin'ny tiasa fanompony ty. Amen sa tsy amen. Ary tao ny secret tao ny lakle goavana rehefa nampita aho zany hoe tsy nampita moa zany fa mampita tany amin'izay nalehako rehetra. Ositra ve tsy efa mipetaka teto mosoara va tsy efa nitivitra teo ranontsira menaka to eto izay ataon'ny olona rehetra any fa même refrain ny eo ihany tsy mety afaka le problème zany hoe ny volonao fotsiny ny feno menaka tsara pasoka tsara tamin'ny menaka tany fa tsisy zavatra niova. Andrany atao ilaza aminao ny fahamarinana afahantsika rehetra fa amin'ny fotoana mahalala fahamarinana anankiray tsika dia manomboka eo tsy ho andevy ninina intsony. Amen. Bon. Hoy aho hoe isaky ny sabotsika mandray fanasan'ny tompo. Fa ity zavatra teko fotsiny no somary remarque kely
mangina loatritsika eo mpandraisana fanazany tompo. Zao no antony. Mila fantatsika aloha te-piandohana fa Andriamanitra dia fanahy na esprit izy. Ary izay mivavaka aminy izy na izay miankohoka aminy dia tsy maintsy mino aloha fa misy izy tsy maintsy miditra ao amin'ny fanahy vao afaka miona amin'Andriamanitra fanahy. Amen. Izany hoe zasianao fantatsika tsara fa mitafinofitsika saingy misy aina sy fanahy ao anatsika ao. Dia tsy kasanao zany mila miditra amin'io fanahy io rehefa iona aminy. Dia io fanahy io nefa iresaka divinité kely vetivety fotsiny ahako. Ny fanahy dia tsy manana sentiment zany. Amafanahy azy. Tsy kasanao zao maha-olombelona ohatra hoe tsy mahay zanakitsika dia atorontsika kely ny zanaka. Zao ataovy an'izao ty dia tonga ny ampianarana ianao anaka dia tenena ianao ihany nanao azy fa aza tenena hoe dada. Manao kolokolo kely tsika amin'ny zanakitsika. Satria malahelo ny zanakitsika dia mandeha amin'ny émotion tsika. Fa Andriamanitra tsy ohatr' izany. Ninona mahazo atsika. Fa Andriamanitra efa nandefa ny teniny, fahamarinana ny teniny, amin'ny fotoana mare ny teniny ianao dia mila mankatoa satria ho adinina amin'ny teny renao ianao. Dia rehefa afaka ianao anatin'iny dia liberenao. Rehefa ataonao fotsiny izay rehetra ny teneniny. Amen. Andriamanitra tsy mandeha amin'ny sentiment hoe efa nitoriana taminao le teny, ainao ny fahamarinana dia tsy nataonao le izy fa nenonao fotsiny le izy dia mieritreritra. Nisy fotoana narary tamin'izay moa nidirako tato antiasa fanompony ity tamin'izany. Dia mbola teny akadina mamotro pasteur no mipetraka tamin'izany. Dia izy mitory zavatra be dia be mifahamarinana mba ahafahako atonga ny aretiko hiala. Fa ny zavatra ataoko dia zao, tsisy enoko izay zavatra teneniny, enoko ihany le izy fa ny andrasako fametrahantanana ihany. Tsisy idirako amin'izay zavatra tantarainy fa hoe rehefa mipetraka eto fotsiny rangano lohan'ny tananao dia manomboka soulager eo vao mety mandray fanasitranana. Izy efa tamin'izany izy nanazava. Lizy ozy izy Moïse zatra mikapoka, zatra mampiasa hazo manao fahagagana. Fa nisy fotoana tenen'Andriamanitra teneno vato lampy io mba handoro rano. Dia tokony eo zany dia mikapoka révélation, alléluia, dia mba miteny ny aretiko ahako mba ho sitrana azy satria il le beau moment nandrasan'Andriamanitra. Fa tsisy raha iko an'izany enko izy manao amenina fotsiny ahako. Fa ny andrasako dia mila talanao mipetraka eo amin'ny lohako ihany. Teneniko anareo, telo taona angarangidy na namonjy rallye de miracle fa tamin'ny fotoanany sokafany masom-panahiko tamin'ny rallye de miracle tao arindrina tamin'izay fotoana izay vao tena pratikeko ny zavatra ny teneniny tamin'iny fotoana iny zay vao sitranahako. Amen. Dia tao anatin'izany nefa misy fampaherezana mpanompon'Andriamanitra isaka eny ny tompony koa tsy tonga dia manasitrana eo zany rahalahy fa ianao koa mila makaty aminay mila délivrena mihitsy ianao satria ianao vezivezy mitady fanasitranana. Ao misy miteny ianao tena na tsy ny tompo aty mihitsy dia tonga ny fiangonana ray koa ianao koa na tsy ny tompo ato mihitsy dia makary koa ianao dia mihira indray mandehana ianao tena ianao rahalahy tena reko fa na tsy ny tompo izay eny ara ny tsy ny tompo aty io satria manina mahatonga na mitotototo mitady fanasitranana ako. Saingy tsy aizaka ilay fanasitranana teo amin'ny asa fanompoana nisy ahy ihany, alleluia. Saingy tsy le fahamarinana nytory le pasteur fotsiny tsy nataoko dia lasa nitotototo ako. Tsofoko rano ange zasy ianao tsofoko rano ianareo mba ho pakato amin'izay, alleluia. Dia mipratike izay zavatra heninao, amen. Fa ho hitanao zany Andriamanitra miditra tseritra any. Hoy Andriamanitra dia fanahy. Izy tsy mandeha amina sentiment fa mandeha amin'ny fahamarinana dia ny teniny zany. Ataonao io mahomby ianao, tsy ataonao io dia miandry izy. Ozy izy pasteur Joe zay hoe izy éternel, tsy kesanao 70-80 taona, mety mena koa aza longévité. Ka izy tsika ny fampiandry eto izy éternel. Fa manapa-kevitsika miditra makatony teny faingana. Amen. Andriamanitra dia fanahy, tsy mandeha amin'ny sentiment izy fa mandeha amin'ny fahamarinana dia ny teniny ihany zany. Alléluia. Dia ity zavatra zaraiko kely fotsiny vetivety. Zao io Andriamanitra io amin'ny mahafanahy azy dia
raha sanatria tsika nanao erreur nanota ary tena nanota dia zao io tsy azo nanaovana négociation ny fanahy rehetra tsy azo nanaovana négociation na ny mpanompo samby zany manao erreur amin'ny fanahy ivavahany dia tsisy négociation fa ny fanahy rehetra dia mitovitovy ny toetrany zany hoe amin'ny fotoana ianao manao erreur amina fanahy anankiray dia maty ny anaranao zay na misy aina mila vonoana mba hosolinao zany hoe mila vonoana ny anankiray mba ahafahanao velona fa ny fanahy tsy afaka ataonao hoe pardon rehefa tena niteny tampoka ianao fa tsy tokony nataoko iny kanefa tena nataoko ilay izy fa mifona re non ny fanahy tsy micomprendre an'izany jereo Davida mpanjaka dia nahalala tsara fa rehefa niaraka tamin'ny Batseba izy dia aveo maty ny zanany na dia nivavaka sy ny fahadianana ary izy ary nanositra lavenina ny lohany nandritra ny fitafiny ny fona nanao négociation izy fa hoy Jehovah Andriamanitra hoe mba hamelomako anao dia tsy maintsy maty ny zanako ny fanahy zany dia tsy te halala fa raha vao manao erreur ny olona ray dia tsy maintsy misy raha latsaka eo vao azo avotana ny anankiray amen maninona amresaka an'izany te ilaza aminao ny tombam-bidina ny valeur ny rahany Kristy ilay nalatsaka tao Kalvari ary le sotroinao isaky ny sabotsy amen hoy andrindray tsika sy ianao misotra an'izy io dia nandray tsy tena conscient zany à 100% fa mahainao le tsiro l'izy io koa moa zany dia ohatrany hoe ary mahita le carton kely tavela erindra indray dia ohatrany tsy mety ny sainao hoe tena rahan'i Kristy marina ve ty any ohatra le zanako izay zanako faralahy kely rehefa manao fandraisana fanasany tompo izay ohatrany tsy afaka tsara ozy izy dada fahotako fa apio kely dia ndraintsika olo-dehibe sanatria manao ohatra zany ny marina mangetaetika reny dia tia sotro betsaka lasana bavy zokiray mandrenisany eo ny rahan'i Kristy dia tena misy tombam-bidy ary misy valeur tena misy valeur ny goavana ny rahan'i Jesosy satria io raha io raha tsisy raha latsaka dia hainao tsara ny toyany fa tsy misy fanavotana zany nijery Andriamanitra nanoty le zalahy ty io tsy maintsy maty io fa zany hoe raha misy mandony caution dia indray no vonoana dia no afaka novelona zay ny lalàna ny fanahy rehetra zay ny lalàna ny fanahy rehetra zay ny fanahy rehetra tsy maintsy misy maty eo dia zay vao velona ny anankiray ka zasy ianao eo ampisotroana n'iny zavatra iny eo ampinanana ny mofo tokony tonga saina tokony ianao no maty fa saingy noho ity raha ty saingy noho ity mofo ty raha ny fanekena vaovao nouvelle alliance new covenant ity zavatra raisiko ty ny latsaka tao Kalvari ary ty tandindona fa tena ity mihitsy ny rahan'i Kristy amen raha lasana bavy ao maninona maresaka an'izany nisy fotoana rehefa izara tenin'Andriamanitra dia nangataka dia ny zavatra hitako sy ny zavatra reko tao amin'ny fanahy arak'izay nolazaiko tamin'ny heriny any mila vonin-kiady zasy ianao amen mila miady tsara ny finoana izaho sy ianao ataovy tena manana mentalité tena vonin-kiady mihitsy ianao satria ho ihany devoly tsy misangy aminao zany na ianao matiny na ianao no mamono azy nefa azoko antoka fa tsy maintsy ianao no mahafaty azy satria lehibe le ao anatsika noho izay misy eo amin'izao tontolo izao ny ranontsika hiady amen ary matoa resaka rano resako eto dia tena hoe guerre sanglante tena hoe tsy maintsy misy maty zany zasy ianao dia ny ran'Andriamanitra miady niady tsara ny finoana miady niady tsara ny finoana sekolim-pamaolana androany tsy maintsy volony ianao hiady tsara ny finoana amen aiza moa nisy ady tsara zany tsy misy ady tsara zany
fa matetika ny ady ratsy fijerintsika fa matoa Andriamanitra miteny ny ady tsara ny finoana dia ny matoa izy tsara dia efa fantatra fa meloa fa tsy maintsy ianao mimpandresy zany hoe asakasaka ao zay tsy ady alleloia fa tsy maintsy tsy misy ny ady fa amin'ny fotoana miady ka voninky ady ianao dia ny ady tsara ny finoana égale tsy maintsy ianao ny mpandresy amen fa asakasaka ao zay tsy ady asakasaka ao zay ananto tena tsy ianao anie zany fa tsy maintsy miady ianao quelque soit ny zavatra mitranga affrontenao aroy aho hoe io rahan'i Kristy io rahan'i Jesosy io dia misy zavatra anankiroa lazaiko anareo fitinika kely ny tonga dia brisé nisy potehiny io alleloia amin'ny fotoana misotro sy mihinana ianao dia ho tady dito zavatra resako ty misy tepoka voalohany antsoina hoe malédiction générationnelle na zavatra nylovaina zavatra malédiction zany avy any amin'ny dadabe sy ny dadabe sy ny nenibe sy tany aloha zay tsy fantatsika tany dia gagatsika kehitriny ameko exemple any an-tena koa zay menaka voangoto daholo tamin'izany hatrany amin'ny dadabenay dia reko tantara hoe misarika tongotra hono zany dadabenay zany zany bebenay zany ho noatra zany ho ny lohaliny fa tsy mihetsika eo ary ny dadanay koa nisy taona tsy tafiditra bakiraro ny tongony fa raha voakasela bakiraro dia mitomany ohatry ny zazakely noho ny amin'ny goty ary efa nanomboka nararirary koa ny loha tongotro dia ozy izy ny ao an-tanàna héréditaire io eno tsara ary misy miroliera mihitsy ny sasany héréditaire le tsy io fa zataitra te hiteny aminao rehefa nilatsaka ty fahamarinany ty fanirahany Kristy misy nyatsona hoe magnino moa zany malédiction générationnelle dia misy nyatsona hoe ligne de sang na ahoana moa zany lalana anankiray ligne de sang ligne de sang ohatra hoe ny mpianakavy rehetra mpanao sary dolo izy tsy azonao zay antony fa ohatra ny dokotera dolo izy mianakavy atsofoko ranonao lasa pasteur daholo ihany koa amen ligne de sang ny anaran'izay ny fanahy rehetra dia manaraka an'io ligne de sang io Jehovah-Andriamanitra dia niteny asivo ranonjanak'ondro izy izy eo amin'ny tolana fa andalo fotsiny ahakony halleloia ranonjanak'ondro tsisy klema ozy izy kena tsy afaka isantoka mihitsy lany ranonjanak'ondro tsisy klema fa ny ataoko rakisoa nga ataoko boudin andro any fa tsy ampy le anay tonga ianao dia maty zay ny atao hoe ligne de sang ny ligne de sang zany dia fantany rahany halleloia fantany zay niteneniny ary tsy andikany zay niteneniny izy amen fantatrao zao ny raha ao anatinao ozy izy pasteur zay hoe groupe Jesus amen fantatrao isaky ny sabotsy ny zavatra sotronao io amen fantatrao io zavatra hoaninao io depuis any nanako ny nofony Jesosy tsy nentina rary intsony ahako amen amen satria fantatra hoe misinga an'Andriamanitra tonga ao anatsika ao ary ny rahany Kristy dia manapotika ny ohatsina hoe malédiction générationnelle io amin'ny fotoana misotro an'io ianao na zio atsapahanao azy na taiza alleloia amin'ny fotoana takatrao zany amen dia manao déclaration ianao ihany amin'iny moment iny tahaka nazo décret anankiray ianao alleloia eo le mila miteny sy miady amin'izay ianao sotroko ty amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fotoana milatsaka ao anatin'ny vavoniko ty dia miparitaka ny atampondokatra ny apaladia alleloia dia voasoratra hoe fa izy ireo dia naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy natsoina hoe témoignage amen noho izany ianao raha lasa nabavy sady misotro ny rahany Kristy ianao aza mitsahatra manao témoignage amin'ny tenanao sy any amin'ny fianakavianareo be na dia tsy mihinao an'Andriamanitra izy à chaque fois ianao mitory manao témoignage za reto ty rahan'i Jesosy ty vao nandray an'i Jesosy za reto tena fenodipotsy taloha fa tamin'ny fotoana nisotro ny rahany Kristy atoa dia nanjavona le ohatran'ny saritanin'ny Frantsa teo amin'ny tatako zany zany resahako zany dia sitranahako alleloia plus ianao manao témoignage amen dia marina aminao foana le izy amen dia ny malédiction générationnelle ninonninona zavatra ny ainatsika tany amin'ny razambe antsika rehetra any
tsy héréditaire zany io, amen. Fa tsy ohatry zany ny lovanao raisinao tamin'ny dadanao. Nomboka ny teny amin'izay ahako. Satria hitan'ireo ohatran'ny efa matady hisarika tongotra koa ahako. Toy izy rehetra, tsaharo ny ihany, tsaharo ny ihany, aza mihinana an'izao fa dadanareo ihany io e. Dia ozy non. Nisy teny zavatra nitorian'ny pasteur indray andro. Fa tsy zavatra ohatry zany no lovaiko tamin'ny dadako. Fa ny zavatra no lovaiko tamin'ny dadako dia fahendrena, fahaizana, fifanajana, manajana ny olon-dehibe, manajana ny Andriamanitra. Zany ny zavatra reko taminy. Ny zany ireo zavatra tsara ihany no lovaiko aminy. Fa ny goty okitsy, alleluia. Dia nanomboka teo aminy nanao déclaration, alleluia. Fa tsy mepita ty amiko sy amin'ny taranako ny goty. Fa manomboka eo ny ligne de sang rehefa mandray fanapakevitra aho, alleluia, dia mivily lalana, alleluia, dia afa mihitsy ny raha korina ao anatisika ao. Ka ianao tsy tokony angina rehefa misotro an'io zavatra iny. Ekeko hoe miteny ny mpanompon'Andriamanitra ianao dia anao amenina fotsiny ato. Tsy maninona zany. Fa aoka isy fahatakarana mihoatra satria tsy voatery hitovy ny problema rehetra. Ianao manana ny ianao, alleluia. Zay no mahatonga ny dadabe anareo sasany, ny mahatonga ny havanareo sasany tsy mamelanao amin'ndeha hivavaka satria fatany fa raha vao miditra ao ianao ka misotro an'io raha io dia hivily io ligne de sang io. Ka izy saika mba hametrapetraka zavatra hoe ohatra hoe rezy zavatra ny lovalovainy tany e, nareo mpitaiza, nareo nohatr'izao, nareo ohatr'izao, dia fantany fa raha vao miditra anao ka misotro an'iny tonga dia mivily ny zavatra rehetra, manomboka eo aminao zavatra hafa mihitsy. Jereo Jesosy farany. Ny razam-bendry Jesosy anie kanisany zany atao hoe raha bajanga zany. Azontsika tsara ve zany? Fa nanomboka teo aminy. Satria Andriamanitra koa moa ny raha mikorina ao anatiny amin'Andriamanitra azy. Alleluia. Nanomboka hafa mihitsy ny zavatra rehetra. Ka androany ianao mila manapa-kevitra. Alleluia. Tsy voatery andro sabotsy rehefa nareo menakavy kely ao an-trano. Satria ny franc-maçon zao efa tonga ary efa nivory izy menakavy. Tsy andehandeha eto izy ka andeha hoe anao vakansy hoe nosy be ny andehanana eto. Fa jereo fa isy zavatra tsy anjarizary indray hitranga. Isy famonolona fikararana ampiteraka ato-poko tsy hainao izay zavatra kononkonony ihany. Ato amin'ny asa fanontony isan-karazany. Teteny amintsika tsiraray avy aho. Ataovy zavatra hafa mihitsy ny rahan'i Kristy manomboka eto. Tsy hoe zavatra hafa hoana moa zany fa tena hoe conscient tsara ianao. Mivory nareo menakavy kely dia mandraisa fanasan'ny tompo efa nampianarina anao ny zavatra rehetra tokony atao. Alleluia. Aza miandry katekômena zany, amen. Efa fantatrao zay le izy, katekômena tsara zany, alleluia. Efa zaraina amintsika isaka sabotsy io. Eo ianao tena mila mihinana, amen. Mila misotro ampahatakarana ary mila miteny ianao, alleluia, ny amin'izay tianao hitranga. Apakatra ny fahefany, tsy haiko izay tiany atao eto, fa te hitombotombo hery sy fahefany izy, dikan'izay tsy maintsy misy raha milatsaka eo mba hahafahan'izy ireo mitombo hery. Hainao zany. Na ny zazakely tsy manatsiny ireny 4 misy ny rehetrarehetra any, reny ireo no foana. Fa zasy ianao mila miomana mba ho protéger ny zanakitsika. Ianao mila vonin-kiady ho an'ny vady aman-janakao, ho an'ny ankohonanao, ho an'ny ministeranao, ho an'ny mpiara-manompo aminao rehetra. Alleluia. Fa amin'ny fotoana vonin-kiady ianao dia hoy aho hoe aza tsona problema tsony ny problema e, na dia zay raha nandehananao teto. Ataovy hoe satro-boninahitra miandry. Amen. Hitsangana hivavaka isaotra ny Tompo. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, ndreto izay tonga manoloana anao indray eto amin'ny fanatrianao. Ny fanotronanao anay Jesosy Kristy dia ampy anay ny fahalalana rehetra sy ny révélation nambara tao anatin'izany. Androany izay Kristy Tompo malalo dia mahatsapa, mahafantatra ny dikany rahanao.
ny mazava-dehibe sy ny tombam-bidiny zany rasotrony zany sy ny nofinao. Satria nafindranao tanatin'izany nofinao zany ny fiainanao rehetra tsy nisy nanesorana. Ary ao anatin'izany rahakin'izao zany ihany koa ny afantaranay fa misy ny raha, misy ny fanekena vaovao. Ary ianao mihitsy nandatsaka an'izany tao Getsemane, ary nitohizan'ny fikapohana ihany koa moa zany tao Kalvari rehefa nofantsihana ianao. Teo n'le fonina ny lany voanao, ary rehefa nivoaka ny rasy ny rano, ka ny fotoana manao déclaration zay, mamoaka décret zay, dia iny raha nivoaka taminao ray manontolo iny no ao anatinay ary miasa sy activé ao anatinay ao. Satria ny rahanao Kristy tsy vitany manasitrana ny aretina fotsiny, fa manapotsika an'ireo karazana malédiction rehetra tany aloha tamin'ny razambe rehetra. Ary koa manadio ny feritreretanay rehetra, atonga anay ho mazava saina, madio feritreretana, mahatadidy zavatra tsara ny amin'izay zavatra notantaraina sy nitoriana taminay rehetra. Ary ny rahan'i Kristy ihany koa no manapanakaiky anay amin'Andriamanitra amin'izao ora seconde zao Jesosy malalo, satria nisotro ny rahanao tamin'ny sabotsy, dia androany activeko zany amin'ny anara sarobidin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsy manalavitra n'Andriamanitra intsony aho, fa akaiky ary miombona amin'Andriamanitra tahaka ny fisainan'ny Kristy ny fisainako, tahaka ny fitenin'i Jesosy ny fiteniko, ny ao am-pon'i Kristy ny ao am-poko ray manontolo. Ary makatoa azy amin'ny andro rehetra iainako. Tsofoka rano ny tenako, tsofoka rano ny manodidina amin'ny anara sarobidin' Jesosy Kristy avy any Nazareta, fa mivaly ny olana rehetra zay nentiko teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra noho ny amin'ny rahan'i Kristy sy ny teny filazana azy. Ambarako eto ankehitriny fa rehefa miteny ahakony dia marina zay rehetra ambarako, satria hoy izy hoe indro ny teny eo akaikinareo ary indro efa eo ambavanareo. Misaotra fanamasina fenao ny inspiré anay, misaotra fanamasina fenao no mitarika anay satria zanakao raha teo izahay. Noho izany fanamasina malalo, isaoranay be dehibe ny fitarianao sy ny mbola ho fitarianao rehefa hisy ny mpanompon'Andriamanitra indray izay hiakatra eto hitondra n'izany teny izany, dia mivavaka Tompo tehirizo ny teny rehetra fanamasina zay renay, mba tsy ho poany voromanidina raha miala eto amin'ity toerana ity indray izay rehefa avy eo, fa mba ho fiainana ao anay zany, ary volony zay pratike amin'ny fotoana, tena amin'ny fotoana mamety azy amin'ny zava-rehetra, ary tsy angatakandro zay. Misaotra Tompo malala amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Ndao tsika hiteko voninahitra Jesosy, anasika mpanompon'Andriamanitra manaraka. Alleluia. Afaka mahazo toerana ianao manona fiadanan Jesosy fiadanan Jesosy ho amintsika tsirairay avy. Alleluia. Sekoly famana olana androany sarobidiny zavatra nataon'i Jesosy ho anao. Amen. Tsisy zavatra hisitrahantsika ivelan'i Jesosy. Na io fiainanao io ary mandrakizay anao raha ivelan'i Jesosy io tsisy antenainy itoy ao anatin'izay zavatra nataon'i Jesosy zay antsika teo pasteur niresaka ny rahan'i Jesosy ny zavatra azontsika avy amin'ny fandraisana sy ny aretan'i Jesosy ary tsy hiala amin'izay antsika fa ao amin'ny Jaona 7:7 hatramin'ny 7:20 dia fantatritsika tsara ndia ovaka itsika vetivety. Jaona 7:7 hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa arivan'ilay andro voalohany tamin'ny herinandro, rehefa voarindrina ny varavaran'izay ny angonan'ny mpianatra noho ny fatahoran'ny jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza izany izy, Jesosy zany sady niteny hoe fiadanana ho anareo no sady nampiseho ny tanany ary rehefa nilaza izany izy dia naseho ny azy, naseho ny mpianatra ny tanany sy ny lamvoany, dia faly ny mpianatra rehefa nahita ny Tompo. Ary hoy indray Jesosy tamin'ny fiadanana ho anareo, tahaka ny nandray no andrako anareo. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina, dia hoy izy taminy raiso ny fanamasina, na elokiza no avelanareo dia voavely zany ary na aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy ho voavela izany. Amen. Ny ao am-pony Jesosy dia ny ananantsika ny fiadanana. Amen. Ny ao am-pony Jesosy dia tsy nifantohantsika amin'ny zavatra zay lalovana,
fa nibanjinantsika an Jesosy sy izay efa niaretany ho antsika tsirairay avy. Amen na? Jerevy tsara fa ny mpianatra tao ao anaty tebotebo mafy hoe nitsangana ary ve Jesosy sa tsy nitsangana ary ve Jesosy? Ao anatin'io zavatra mampiady sainanao io tsarovy fa efa nisy niaritra teo amin'ny toeranao. Amen. Ao anatin'io zavatra ohatra mampikorotana anao sy atahoranao jereo fa mpianatra natahotra dia niafina niditra ao anaty efitrano fa ao anatin'iny toe-posy toe-tsaina hoentinao miatrika iny mihitsy eo Jesosy no miteny hoe fiadanana ho anao. Dia Jesosy tsy miteny zavatra ambava fotsiny ohatran'izao fa sady nivoaka izy no nampiseho hoe miteny hoe fiadanana no naseho hoe zangy ety ao anatin'io zavatra lalovanao eo Jesosy. Mila mahita an Jesosy ianao, mila mifantoka eo am Jesosy ianao, dia ny zavatra niteneny Jesosy raiso ny fanamasina. Efa nandray ny fanamasina ave ianao. Mipirofo fa nandray ny fanamasina ianao, mahavita mamela eloka. Alleluia. Sekoly fa mana olana androany, aza mifantoka amin'ny olana. Sekoly fa mana olana androany, avitsory le famelan-keloka. Na elokiza no avelanareo. Mamela eloka. Alleluia. Tsisy fifaliana zany ao anatinao raha vao tsy mamela eloka ianao. Mandainga ianao raha miteny hoe za tsy mamela eloka nianina fa za aloha mifaly foana. Miezaka ny faly ianao fa tsy mifaly. Tsy tafatoetra ny fiadanana ivelan'ny famelan-keloka. Amen. Manomboka androany aza mifantoka amin'ny olana fa mifantoha namela eloka ave ianao. Dia ho tafatoetra ny fiadanan'i Jesosy. Amen na? Tsisy toerakafa mahasambatra anao akoatran'ny ao am Jesosy. Jesosy ao amin'ny Jaona 7:20-20 hatramin'ny 7:20 dia zao voasoratra hoe Jaona 7:20-20 hatramin'ny 7:20 dia zao rehefa afaka izany dia inona ny toyany? Fantatry Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay. Io zavatra lalovanao io efa vita io. Io zavatra lalovanao io efa vita io. Fantatry Jesosy. Tsy any amin'ny ezaka le izy fa ao amin'ny communion amin'Andriamanitra. Inona tonga an Jesosy niteny hoe fantana fa efa vita ny zavatra rehetrarehetra. Raha niditra tao Getsemane izy tena hoy izy hoe tena Andriamanitra ho mafy be ty zavatra asainao etiko ity kanefa aoka tsy ny sitrapoko anena atao fanenao. Ny fanekentsika ny planin'Andriamanitra sy zavatra asain'Andriamanitra lalovantsika. Eo tsika no manana antoka transfert avy any amin'Andriamanitra, ianao manaiky ilay programan'Andriamanitra sy ilay zavatra asain'Andriamanitra lalovanao izay ohatran'ny mafy be androany. Fa rehefa eky ianao ilay izy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia fantatrao fa efa vita ny zavatra rehetra. Amen. Tonga dia misy assurance ao anatinao hoe lalovako fotsiny ity, azo fijaliana tsy maintsy ho bataiko fotsiny ity, kapoko ity. Fa efa fantatrao fa vita ny zavatra rehetra satria ilay Andriamanitra mifaly amin'ny ianao manao ny sitrapony no tonga ao anatinao ilay fifalianao ampon'Andriamanitra dia tsisy olana, tsisy zavatra mahatazona an'Andriamanitra zany. Tsy misy. Toerana lalovana fotsiny io. Toerana fandalovana fotsiny io fa tsy ao ny fiafaranao. Midira ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ekeo ny sitrapon'Andriamanitra, tena ataovy ampitiavana ny mandeha ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ho hitanao, ho fantatrao fa vita tokoa ny zavatra rehetrarehetra. Amen. Ary ianao ahita fa vita ny zavatra rehetrarehetra. Alleluia. Toy izantsika ny soratra masina. Rehefa avy niaritra Jesosy ny kapohana dia tena hoe mangiry-firy ny jaly. Dia ohatra antsika sy ianao mba mitady soulagement raha misy zavatra tokony efaina, iza reny mba ho vahaolana Alleluia, antso an'ny tonton. Alleluia, antso an'ny zoky, antso an'ny zandry. Iezaka anao an'izao. Dia io ny lalovan'i Jesosy. Rehefa fantany fa vita ny zavatra rehetra dia ohatrany hoe mba nitady amin'ny maha-olombelona satria nofo izy. Andriamanitra tonga nofo izy. Dia 9:20 nisy bakoly feno vinaigitra nipetraka teo dia nisy éponge feno vinaigitra notohizana tamin'ny sopa ka nataony tamin'ny vavany. Ohatrany hoe mba nitady fanamaivanana zany. Aleluia rangahy mba hiteny an'ny tonton fa avy eo verinao amin'i Jesosy. Ohatrany hoe mitady solution amin'ny maha-olombelona mba te hihinana an'le vinaigre analana kely an'le fanaintainana ohatra antsika sy ianao ihany. Fa zao 9:30 rehefa nanandrana an'le vinaigre Jesosy dia nanao hoe vita. Zany hoe tsy nakafy an'le fanamaivanana ny fanaintainana izy fa tena netiny hatramin'ny farany izay zavatra nasain'Andriamanitra ny zakainy. Sekoly fa mana olana androany
andao hianatra ho amin'i Jesosy tsika. Jesosy ny teny Matthieu 11:28-29 mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina am-po. Aza mitady solution sy fitsarana eo amin'ny nofo zany. Andao hitsahatra ao amin'Andriamanitra, andao hitsahatra tahaka izay nataon'i Jesosy, tsy nigoan'ilay vinaigre fa vao nitehaka tao dia fatany hoe vinaigre dia najanony. Jesosy ihany ny solution anao. Tsisy solution ankoatran'i Jesosy. Ny solution rehetra ivelan'i Jesosy dia misy effet secondaire. Raha makany amin'ny tonton ianao dia manana dette morale amin'ny tonton ianao. Raha mihinana fanafody ianao misy effet secondaire. Tsy maintsy misotro rano be raha tsy izany potika ny ray nanana. Fa ao amin'i Jesosy, Jesosy irery no nahavita ny zavatra rehetrarehetra. Noho izany, asaiko ianao ampitiavana be, hiditra ao amin'i Jesosy, anao tahaka izay nataon'i Jesosy, tsy mitady solution eo amin'ny nofo, anamaivana amin'ny problème, fa io rehefa vitanao ny sitrapon'Andriamanitra, rehefa azonao antoka fa niaraka tamin'i Jesosy ianao, nanao ilay sitrapon'Andriamanitra, dia ozy izy vita ny zavatra rehetra. Ozy izy hoe vita, teneno hoe vita hoe. Androany zany, ao anatina sekoly famanaolana, midira ao amin'i Jesosy, miombona amin'i Jesosy. Tsy solution eo amin'ny nofo ny ampiadana anao, fa izay nataon'i Jesosy ny mila iombonanao. Amen. Miombona amin'i Jesosy. Mety hoe mitady solution. Raha manao kely ohatran'izao, atoko mipitrapitra ny masoko dia mipotsaka izy. Dette morale, effet secondaire. Misy anina foana. Fa ao amin'i Jesosy, izy ny navita ny zavatra rehetra ho anao. Androany mety mafy ny zavatra lalovana, fa tsy maninona. Mijoroa amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mijoroa dia ho fantatrao ary ho hitanao tokoa fa vita tokoa ny zavatra rehetrarehetra. Miombona ao amin'i Jesosy, Jesosy ilay toerana tsara indrindra. Sekoly famanaolana, ao amin'i Jesosy ny vahaolana. Jesosy ny vahaolana. Mila ao amin'i Jesosy ianao, mila tena hoe miombona amin'i Jesosy ianao, tahaka izay nataon'i Jesosy dia ataovy tahaka an'izay. Izay mahatonga an'i Jesosy milaza, mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina am-po. Andao re hianatra ny toetran'i Jesosy. Andao tsy hanamora fiainana avy amin'ny eo amin'ny nofo. Azontsika ve zany? Andao tsy hitady zavatra, hitady solution eo amin'ny nofo, fa ao amin'ny tontolo-panahy ny zavatra rehetrarehetra. Dia ao amin'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra. Tsika raha hiala eto ambonin'ny tany, tsy hoe ho any an-danitra, fa ao amin'i Jesosy miampita makany amin'ny ray. Amen na? Makany amin'ny ray amin'ny alalan'i Jesosy. Jesosy ririany ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray raha tsy ao amin'i Jesosy. Andao tsika hitsangana dia andao tsika hivavaka. Asandraton'ny tananao dia avitsory. Omeo ilay famelan-keloka. Asandraton'ny tananao dia andao tsika hiteny amin'i Jesosy hoe Jesosy tamin'izay niezahako nitady hanamaivana ny olana rehetrarehetra teo amin'ny nofo, fa tsy nijoroako 100% tamin'ny sitraponao. Dia mamela Jesosy tiako ianao. Ampianaro mandrakariva à travers ny zavatra lalovana, à travers ireo sedra sy olana mety mandalo eo amin'ny fiainana. Fa tahaka izay nieretanao Jesosy dia hiditra ao anaty fiombonana amin'ny ray ampanjaka ny sitraponao Jesosy, satria tsy ny sitrapoko ane no atao fa aoka ny sitrapon'ny ray Jesosy izay no tanteraka eto amin'ny fiainako. Ianao ilay toerana tsara indrindra, ianao ilay fiarovana tsara indrindra, ary ianao ny vahaolana Jesosy. Misaotra ny amin'ny fianarana eo amin'ny fiainana izay ampidirina ao anay tsirairay avy, fa tsy nantsony izay hikaroka vahaolana eo amin'ny nofo fa ianao ny vahaolana ao anay. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, mivavaka ho an'ny olona izay tonga eto, mivavaka koa ho an'ny olona izay mihaino direct na mbola hijery an'izany rehefa aveo aoka izy iombona tanteraka ao aminao, ho azo aina amin'ny fiarahana amin'ny ray, amin'ny fanajana sy ny fandehanana tanteraka ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy hitady solution ao amin'ny nofo, fa mivavaka Jesosy mba ho tafahombona aminao izy, hianatra aminao izy, atoroy azy Jesosy ina ilay zavatra tokony atao ahafahany mianatra anao ao anatin'io situation io dia mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahaza ho toerana vetivety andao tsika anao fanatitra. Alleluia. Zay no fotoanantsika androany rapitso sekoly fanasitranana amin'ny alarobia sekoly tokantrano na sekoly fitahim-panahy sy fanambiana toetra amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany eto amin'ny shop U Analakely 2e étage. Ny azoma dia ao amin'ny trampokon'olona Analakely manomboka amin'ny 4. Ny asabotsy kosa dia ery amin'ny centre bypass gastro pizza Iavoloha, eo ny miakatra kely ao ianao dia misy olona mitsena eo amin'ny gastro pizza eo dia any manomboka amin'ny 9 sasany ny fotoanantsika amin'ny sabotsy.
Misy programmentsika araky ny fanambara ombeny a teto amin'ny asa fanompoana dia hitanao any amin'ny tambazotra HVK mission events ao amin'ny page FB a dia misy ny atao hoe retraite spirituelle na filasiana faobe a irahan'ny mpanaraka ny HVKL mission rehetra maneran-tany sy eto Madagasikara. Izy io dia ho tanterahana ny 23, 24, 25 izay any 23, 24, 25 mai zany hoe sabotsy alohan'ny Pentecôte lahadin'ny Pentecôte ary lundi de Pentecôte. 3 andro pilasiana izy io zany hoe raha ny tokony ho izy dia miditra ao tsika dia tapitra le izy zay tsika vao mivoaka ao. Ny sarany dia 80 000 ariary ao anatin'izay 3 andro zay ny fisoratana anarana dia hitanao efa ao le izy ao anatin'ny roy HVK mission events dia misy ao mikasika an'izay filasiana zay na retraite spirituelle dia mila manoratra anarana en ligne ianao. Fisy anankiray ho an'ny olona anankiray 80 000 ariary zany ho an'ny olona anankiray. Mora be. Sakafonao atao tsy amin'ny gastro pizza zany. Nefa tena hoe fiainam-panahintsika no karakaraina amin'io tena misy fotoana ho an'ny ankizy, misy fotoana ho an'ny tanora, misy fotoana ho an'ny olon-dehibe, misy fotoana ho an'ny pasteur ary misy fotoana iraisantsika rehetrarehetra. Ny alatsinainy lundi de Pentecôte dia journée récréative fa mazava loatra tsy maintsy misy fotoana ohatran'izao ihany ahafahantsika mifampahery sy mifampahery dia mifankafantatra koa. Alleloia. Za zao vitsivitsy ihany fantatro aminareo fa ny anarana moa zany tsy izy fantatro hoe iza moa iza fa amin'io ezahantsika araka ny fandaminana rehetrarehetra mba mifankafantatra hoe ianao ilay hitako foana, ianao ilay misy volombava pampanao témoignage. Fa za zao tsisy mahafantatra anareo. Eny an-dalana rehefa misy anao hoe pisy HVKL zany iny pisy. Ohatran'ny hoe mampimebe koa izay olona rehetrarehetra hita dia pisy. Azonareo dia mba fotoana anankiray ho ahafahantsika mifankafantatra, ahafahantsika mba mifanerasera. Amen na dia misorata anarana dia izay ny fotoanantsika androany. Andao ary tsika hitsangana hisaotra an Jesosy ny amin'ny fataterahany fotoana androany. Sandrato ny tananao dia mivavaha ianao mankasitrahan'Andriamanitra. Isaora izy ny amin'ireo karazana teny, isaora izy ny amin'ny fampianarana, isaora izy ny amin'ny fampatsiahivana, isaora izy ny amin'ny fanairana, isaora izy fa mbola tsy naneno ny trompetra dia mbola misisika foana Andriamanitra hoe mba tena ho vonontsika tsirairay avy ho amin'ny fotoana izay haneno ny trompetra, mba ho fiangonana tsy misy petana, tsy misy fiketronana fa tena hoe olona mahafaly an Jesosy, tena ho sakambinin Jesosy, ho fihin Jesosy amin'ny fotoana izay hitsenany antsika eny amin'ny raha lanitra ray amin'ny anaran Jesosy mankasitraka anao zay, manome voninahitra anao zay, misaotra Jesosy fa mbola afaka miaraka amin'ireto mpino reto Jesosy, afaka miaraka eto indray zay, afaka mifampahery, afaka mifampizara fiainana Jesosy, mifampizara anao indrindra. Misaotra Jesosy ny amin'ny teny rehetra izay nalefanao, misaotra ny amin'ny fiainana izay nizarainao teto, misaotra ny amin'ny fiadanana, misaotra Jesosy fa eto aminay ianao, misaotra fa miaraka aminay ianao, misaotra fa nomenao herinandro vaovao indray izay amaranana an'ity volana avril ity ary anitsahana indray ny volana Mai. Apetraka fiainao am-pelatananao ty herinandro ty Jesosy. Aoka ny programanao irery ihany no tanteraka eo amin'ny fiainanay, fa ny programa fahavalo kosa dia tsy ambinina amin'ny anaran Jesosy. Aoka izay tsy nambolen'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia hiaisitra amin'izao fotoana izao amin'ny anaran Jesosy, fa manomboka androany kosa dia ianao ilay fo tahaka ny fon Jesosy mampahazo aina an'Andriamanitra. Misaotra ray amin'ny anaran Jesosy. Aoka izay ho sensible amin'ny fianonanao, aoka ho velona foana ny discernement anay amin'ny fotoana rehetra Jesosy ka tsisy fahavarim-barianana eo amin'ny fiainam-panahinay sy eo amin'ny fiombonanay aminao. Aoka ho fantatray tia ny sitraponao dia tia ny fandrika fa tsy handeha any amin'ny fandrika izay fa hijoro mandrakariva ao amin'ny fanarahananao. Ray amin'ny anaran Jesosy mivavaka koa ako ho an'ny olona tsirairay avy izay manana olana amin'izao fotoana izao ianao no vahaolana tsara indrindra. Aoka ianao Jesosy hitarika azy, valio izy raha sitraponao eo amin'izay mahatery azy Jesosy. Mankasitraka ray amin'ny anaran Jesosy dia mandehana fa hitay anareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka anome anareo fiadanana. Mandehana amin'ny anaran Jesosy. Amen. Zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra matoa izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoa izao anareo averintsika kely. Rehefa hoe zareo fahasoavana dia izao ny ataontsika hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoa izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoa izao anareo. Ao ary averintsika tena izy amin'izay. Isa, roa, telo, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoa izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoa izao. Antsika rehetra tahin Jesosy daholo raha pitso amin'ny fito ary tahin Jesosy.